Tadidinao ve zavatra nianarantsika tamin'ny farany le hoe tanakh. Tanakh fanalavana ny Torah, Neviim, Ketuvim. Io le soratra masina, io le baibolin'ny Hebreo hatramin'izay ka hatramin'izao. Io ihany koa le antsointsika hoe testameta taloha. Tadidinao? Allô, miarabanao indray dia tonga soa eto amin'ny fandaharana tanora miavaka, ilay fandaharana iarahantsika mamaky mity dia miaina ny ten'Andriamanitra. Mbola ao anatin'le épisode mikasika ny endriky ny baiboly na le hoe la Bible dans sa forme. Tamin'ny farantsika niresaka momba ny testameta taloha, niresaka momba ny hoe tanakh, ny tanakh baibolin'ny Hebreo ary io ihany koa le lazaintsika hoe testameta taloha dia io ny soratra masina tamin'ny voalohany. Mbola tsy nisy zany ny testameta vaovao tamin'izany fotoana izany. Dia izay zavatra niresantsika tamin'ny farany. Androany indray zany tsika hiresaka momba ny testameta vaovao. Izay zany mahasamihafa ny baibolin'ny Hebreo sy ny baibolin'ny kristianina. Ny baibolin'ny Hebreo zany mijanona eo amin'ilay antsointsika hoe testameta taloha, ny baibolin'ny kristianina kosa dia miampy an'ilay testameta vaovao izay hojerentsika androany. Ndao ary. Ny testameta vaovao dia mitovitovy amin'ny testameta taloha ihany amin'ny heviny hoe collection de livres koa ny testameta vaovao. Raha ny tena marina moa zany tsy betsaka ohatran'ny boky ao anatin'ny testameta taloha, ny boky ao amin'ny testameta vaovao. Ny samy boky, ny tena azo lazaina, tena azo antsoina hoe boky ao amin'ny testameta vaovao angamba misy 5, fa ny ambin'izay taratasy. Le taratasy tiako tenenena eto le antsoina hoe epistily. Zany hoe tena taratasy nosoratan'olona ohatran'le tsika manoratra taratasy dia postena any poste reny, manoratra taratasy ho an'olona reny, ohatr'ireny mihitsy zany le izy, taratasy nosoratana dia naterina. Tamin'izany moa mbola tsisy poste fa olona ny asaina manatitra ny taratasy dia vakiana mihitsy le taratasy ohatran'ny hoe le Ianna, Isaura Ianna no manoratra an'ity, ohatrohatr'izay. Taratasy zany le izy dia natambatambatra, dia misy koa boky dia natambatambatra, dia izay no nanome an'ny testameta vaovao. Araka le teniko tamin'ny épisode farany mbola tsy nisy ny testameta vaovao tamin'ny fotoanan'i Jesosy na tao aoriana fotoanan'i Jesosy, mbola tsy n'existe. Hitantsika eo fa tany amin'ny taona 500, nanomboka tany amin'ny taona 500 tao aorianan'ny naterahan'i Jesosy no izay vao nanomboka nanoratra le lasa ho antsointsika hoe testameta vaovao, ireo apôstôly sy ny mpianatry ny Jesosy ireo. Izay zany no jerentsika androany. Ny ao anatin'ny testameta vaovao indray mizara efatra zany ny sokajy hita ao amin'ny testameta vaovao. Voalohany ny antsointsika hoe évangile na ny filazantsara na vaovao mahafaly koa ny azo itenenana azy. Dia sokajy faharoa ny epitre, le antsointsika hoe epistily, le niteneniko teo hoe taratasy. Dia ny sokajy fahatelo ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly, zany hoe ny hetsika rehetra nataony zareo tao aorian'ny karan'i Jesosy tany an-danitra. Dia ny sokajy farany dia ny boky ny fanambarana. Io le antsointsika hoe apokalypsy na antsoina koa hoe révélation. Satria apokalypsy zany avy amin'ny teny grek, avy amin'ny teny grika, raha tsy diso apokalypsos, zay ny fa mbola hojereko dia hoteneniko anao hoe apokalypsos tokoa ve le izy, fa raha tsy diso apokalypsos le teny grek, le teny grika dia nalaina avy amin'io zany le teny frantsay hoe apokalypse. Ny apokalypse zany dia milaza fotsiny hoe fanambarana na révélation, fa tsy hoe zavatra mampatahotra akory. Izay zany no jerentsika. Dia atombokantsika amin'ny évangile zany le izy na filazantsara. Ao anatin'ny filazantsara mitantara ny
ny fiainan'ny Jesosy nanomboka naterahana dia avy eo nalehibe azy dia indrindrandrindra moa mitantara ny ministèrany izany hoe ny fitorian'ny filazantsara, ny fitorian'ny teny, ny fampianaran'ny ny tenin'Andriamanitra nandritry ny 3 taona sy tapany alohan'ny nahafatesany. Dia ao anatin'io koa mitantarany momba ny fiainan'ireo mpianatra niaraka tamin'i Jesosy ireo. Izay zany ny hita ao anatin'ny filazantsara. Inona mahatonga ilay antsoina hoe filazantsara? Satria arak'izay fitena izay hoe milasa zavatra tsara. Jesosy zany mitondra vaovao mahafaly, mitondra vaovao tsara. Ho jerentsika miandalana rehefa tena miditra amin'ny boky tsirairay tsika dia ho azavaiko dia ho teneniko anao hoe inona mahatonga an'ilay izy hoe filazantsara, vaovao mahafaly ilay izy. Ho anao izay efa mpamaky baiboly ihany na mahafantatra dia mino fa efa hainao hoe inona ilay vaovao mahafaly fa considérentsika hoe misy tsy mahafantatra dia jerentsika miandalana ilay izy dia ho azavaintsika tsikelikely. Fa izay zany ao anatin'ny filazantsara dia araky ny efa fantatsika angamba izay kosa angamba mba fantatsika hoe ny ao anatin'ny filazantsara misy anakiefatra dia filazantsara Matteo, filazantsara Marka, filazantsara Luka dia filazantsara John na évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc dia évangile de Jean. Reo évangile reo reo filazantsara reo amin'ny ankapobeny arak'izay teneniko izay hoe mitantara ny fiainan'i Jesosy nanomboka nahaterahana hatramin'ny nahafatesana hatramin'ny alohan'ny akarany any an-danitra. Nahafatesany aloha dia nitsangana tamin'ny maty dia izay vao niakarany any an-danitra. Izay zany le hita amin'ny ankapobeny. Izy efatra samy tantaran'izay fa samy manana ny style an'ireo mpanoratra ireo. Dia ny azo hita ety ivelany aloha zany dia hoe ny filazantsara Matteo, filazantsarany Marka, filazantsarany Luka mitovitovy le fomba fitantarany an'le tantaran'i Jesosy nanomboka nahaterahana hatramin'ny nahafatesana, hatramin'ny nitsanganany amin'ny maty, hatramin'ny niakarana any an-danitra. Mitovy reo telo reo. Zavatra hita ao amin'ny Matteo zany matetika hita ao amin'ny Marka, zavatra hita ao amin'ny Marka matetika hita ao amin'ny Luka ihany, zavatra hita ao amin'ny Luka matetika hita ao amin'ny Matteo. Reo telo reo zany mitovitovy. Fa ny ao amin'ny filazantsara John, ao amin'ny évangile de Jean hafa kely mihitsy satria hafa mihitsy ny zavatra hafa ny stylany dia hafa ilay zavatra tiana songadina. Izany hoe ireo mpanoratra ireo ohatran'ny mpanoratra rehetrarehetra, ohatran'ilay mpanakanto ireny manana ny stylany izy fomba fanoratany dia manana ny tanjona tiany hotratrarina koa izy. Izao ny zavatra tiako songadina dia izao ny fomba hanoratako azy. Dia samy nanana an'izay zany ireo mpanoratra ireo hoe ohatra ny John izao no tena tiako asongadina, ny Matteo izao no tena tiako asongadina. Fa taitra be ny zavatra naneny be teo dia taitra be iny zany vao dia mitapahako ilay izy. Araky ny teniko teo zany ny mpanoratra tsirairay samy manana an'izay fomba hanasongadinany le tantara na dia tantara ray ihany aza no tantaraindry zareo. Izay zany ny momba ny évangile. Dia indray ary tsika hijery momba n'ilay sokajy manaraka ao amin'ny testamenta vaovao dia iny zany ny epitre na ny epistile na koa ny antsoina hoe lettre na taratasy. Miisa raika amin'ny roapolo ireo taratasy ireo 21 lettres zany le taratasy. Avy amin'izy ireo taratasy ireo taratasy avy amin'ny apôstôly izay le apôstôly nitendren'ny Jesosy ho ataoko hoe leader an'le mouvement nanomboka ny foroniny zany le mouvement vaovao ao anatin'ny fivavahana jiosy any fa ohatran'ny hoe mouvement miova kely. Ataontsika hoe révolutionnaire le mouvement foroniny Jesosy dia reo zany le leader, reo apôstôly reo zany dia reo zany no mampita araky ny tenenin'i Jesosy hoe mandehana atao mpianatro ny firenena rehetra, manao batisage amin'ny anaran'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina sy ny sisa. Dia izay zavatra izay zany no nalainy tena nataondry zareo mission, nataondreo apôstôly reo mission dia hoe mampianatra zareo. Dia ao anatin'ireo taratasy ireo zany mampianatra, makahery, mampatsiahy hoe izao ny zavatra tokony atao, izao ny zavatra tsy tokony atao, tadidio fa misy an'izao sy ny sisa.
zay zany ao anatin'ireo taratasy ireo satria tsy nijanona mazava ho azy tsy nijanona teo jodia Judée any le izy fa nitatra nakany Samaria, nitatra amin'ny firenena rehetra zany, nitatra hatrany Italie, nitatra hatrany Grèce, nitatra hatrany Turquie, nitatra hatrany Syrie, zany rehetrarehetra zany dia lasa misy fivondronan'olona, lasa zay le hoe fiangonana, lasa misy fiangonan'olona na ataontsika amin'ny teny frantsay hoe lasa misy communauté be dia be izay mpanaradian'i Jesosy, izay lasa mpianatra Jesosy no ireo leader ireo zany dia ireo zany mampianatra tsikelikely satria amin'ny voalohany ianao mbola be dia be zavatra tsy hainao. Zay zany ny antony nahatonga an'zareo nanoratra an'ireo taratasy ireo. Dia mizara koa ireo taratasy ireo ao anatin'izay i Paoly no tena nanoratra taratasy be dia be hitantsika ao amin'ny testameta vaovao. Dia manarak'izay Simona Petera, dia manarak'izay Jauna, dia manarak'izay Jakoba, dia manarak'izay Joda, dia ny farany misy anankiray izay tsy nanonona ny anarany izy dia ataontsika hoe anonyme zany. Betsaka ny mpandinika baiboly mieritreritra hoe mety Paoly ihany no nanoratra an'ilay taratasy fa satria tsy voatonona le izy dia tsy tenentsika zany, ataontsika hoe anonyme. Dia 13 zany ny isan'ny taratasy izay nisoratan'i Paul, 13 lettres zany écrit par Paul. Dia manarak'izay 2 lettres misy taratasy roa nisoratan'i Simona Petera, dia misy 3 lettres nisoratan'i Jean, le mpianatra daholo ireo dia misy lettre iray nosoratan'i Jacques na Jacob, dia lettre iray ihany koa nosoratan'i Jude na Juda. Dia farany le tenentsika teo le taratasy ho an'ny Hébreu, le Hébreu teneneto zany tsy Hébreu ao a Jérusalem ihany, tsy Hébreu ao a Israël ihany, fa misy Hébreu miparitaka ohatra hoe Hébreu any Italie, Hébreu any Espagne, Hébreu any Syrie, reny Hébreu reny zany ho an'ny reny zany nanoratan'ny olona izay tsy fantatra fa mety eritreretina hoe Paoly ihany nanoratra azy. Zay zany no hitandray ao anatin'le sokajy ny épître na ny épistile. Manarak'izay fohifohy kely le testameta vaovao satria arak'ile nijerentsika tamin'ny farany iny adiniko ny baibolika, adiniko naka ny baibolika hoe manifinify ankaran'le baiboly be matevina be iny ihany ny testameta vaovao, fa le testameta taloha izay iny soratra masina hatramin'ny voalohany iny le 3/4 izy 3/4 ny baiboly. Normal be raha vetivety kely dia vita ny testameta vaovao. Toizintsika ndray fa tsetsatsetsatra fotsiny ao anatin'ny testameta vaovao koa misy sokajy fahatelo. Le sokajy fahatelo momba ny asan'ny apôstôly izay natsoiko hoe l'acte des apôtres zany tena marina. Dia io acte des apôtres io araka le teneniko teo mitantara ny fandehan'ny hetsika, le hetsika ny firoon'i Jesosy, ny fandehan'ny asa rehetra nataon'ireo mpianatra ireo sy ireo apôstôly ireo nandritry ny taona maro ina soratako eo amin'ny écran eo hoe raconte l'évolution durant les 2 premières décennies zany folo taona, zany hoe 2 premières décennies zany folo taona roa voalohany, zany hoe 20 ans zany raha ny tena marina, 20 taona voalohany tao aorianan'ny nanombohan'i Jesosy ireo ataoko hoe nanombohan'i Jesosy an'le hetsika nanombohan'i Jesosy an'le fampianarana vaovao sy le fanekena vaovao. Bon, mety vocabulaire mety hafahafa aminao zany raha mbola tsy zatra ianao amin'ny baiboly fa hojerentsika ame-dalana daholo zany. Manarak'izay ny fizarana farany. Ny fizarana farany ao amin'ny testameta vaovao dia ny révélation na le tenentsika hoe apocalypse. Ny apocalypse dia fanambarana araka le efa niteneniko tamin'ny voalohany. Fanambarana izy io nambaran'i Jesosy. Rehefa mamaky ny voalohany io boky io ianao dia izay ny zavatra hitanao eo hoe fanambaran'i Jesosy momba ny zavatra ho avy. Fa fanambarany koa zavatra efa nisy taloha fa mety hoe miafina le hevitra dia nazavain'i Jesosy ny tena
dikan'le izy. Zany hoe ny ao anatin'ny apokalipsia misy zavatra efa nitranga, misy zavatra mitranga amin'le fotoana anambaran'i Jesosy azy, dia zavatra mbola hitranga any aoriana any na aty aoriana aty. Zay zany ao anatin'ny apokalipsia na révélation. Dia ao anatin'io koa sarotra ny sarotra somary compliqué kely le fomba nazavana ny zavatra misy ao anatin'io apokalipsia io, fa aza matahotra ianao fa ho jerentsika koa zany zara mino hoe alongamba ny testameta vaovao no boky ho resantsika voaloha, zany hoe rehefa tapitra manko ty hoe ny endrin'ny baiboly ty dia araka le teneniko hoe hiditra amin'le tena fond amin'ny baiboly amin'izay tsika dia hijery boky tsirairay tsika. Tsy tonga dia alaliantsika be le izy fa mahamona aminainanao raha vao tonga dia alaliana be, fa lasa indray aloha tsika mijery boky tsirairay ohatra hoe ao amin'ny filazantsara amin'ny Matio, ohatra ny ahoana indray ny rafitra ahafahanao mahazo bebe kokoa rehefa mamaky ianao hoe efa izay ny fandehan'le izy rehefa vao azonao manko izay avy eo ianao mamaky amin'izay efa misy zavatra ao anatin'ny sainao, efa misy rafitra ao anatin'ny sainao dia efa fantatrao hoe ity le makato dia avy eo le makato dia avy eo le makato. Fa rehefa ianao mamaky, io izy ny teny frantsay izay hoe à l'aveuglette, tsy mahita zany ianao fa ohatra mitsapatsapa fotsiny, izay le mahatonga an'le kamo ianao avy eo tsy motivé ianao satria tsy azonao le izy. Dia rehefa tena hijery an'le boky apokalipsia tsika dia ho azavaiko anao hoe ohatra ny ahoana, fa zao aloha mbola sarotra amiko ny andeha anasady ny fotoanantsika koa voafetra ihany dia mbola tsy resaka an'izay aloha tsika androany, fa ny azoko tenena fotsiny dia hoe araka ny hitanao amin'ny écran io hoe Jesosy zany nanome hafatra ho ana fiangonana 7 ao amin'le antsoina hoe Asie Mineure. Io Asie Mineure io amin'ny géographie le Turquie amin'izao fotoana. Dia ireo église 7 ireo ireo fiangonana 7 ireo tena nisy tena fiangonana nisy ireo tamin'izany fotoana izany, tamin'ny fotoanan'io Jaona nanoratra n'io boky apokalipsia io, fa koa ohatrany hoe tandindon'ny fiangonana, ohatrany hoe karazana sokajina fiangonana misy na amin'izao fotoanantsika izao aza hitantsika amian-dalana moa zany, fa zay zany ny momba ny testameta vaovao. Araka ny teniko teo fohifohy le izy satria tsy dia misy zavatra be hoe manahoana ny ao anatin'ny testameta vaovao. Zay mahatonga miteny aminao hoe zava-dehibe no ahafantaranao ny testameta taloha, zava-dehibe ny ahafantaranao an'le antsoin'ny Hebreo hoe Tanakh io, satria io no tena fototra. Le testameta vaovao ohatrany hoe annexe fanampiny sisa, fa le testameta taloha, le antsointsika hoe testameta taloha, le soratra masina hatramin'ny voalohany iny no tena mila hay, iny ao anatin'iny no tena misy ny tenin'Andriamanitra tena direct hoe Andriamanitra ny teny hoe zao hoy Jehova, zao ny lazain'i Jehova. Hitanao ao anatin'ny testameta vaovao ianao tsy misy an'izany hoe hoy Jehova, fa ny mpianatra no manoratra, mampianatra, makahery, manoro lalana sy ny sisa. Zay ny hitanao amin'ny testameta vaovao. Fa ny amin'ny testameta taloha tena Jehova en personne no miteny, zany hoe atraiza tiako tenenanao hoe atraiza ny zava-dehibe an'le testameta taloha na le tiako tena hoe le tena soratra masina. Manindry be am'le hoe io soratra masina tsy miteny, so dia misy miteny hoe mampianadiso ianao satria ianao milaza fa ny testameta taloha ihany ny soratra masina, fa ny testameta vaovao tsy dia tena sady soratra masina io tsy dia tena important. Tsy ny teny izay tena zava-dehibe no ahafantaranao ny zavatra hita ao amin'ny testameta vaovao. Fa tiako tenenina hoe matoa 3/4 be zao an'le boky ray manontolo ny testameta taloha dia misy antony, satria io ny tena base, io ny tena fototra, ao ny tena misy ny tenin'Andriamanitra. Dia rehefa mahay an'iny ianao, fantatrao, maîtrisenao, fantatrao ny zavatra tenenin'Andriamanitra ao, ny didiny, ny sitrapony, ny rehetrarehetra, ny torohevitra, ny torolalana rehetra omeny rehefa fantatrao iny, ka avy eo amin'izay ianao mijery an'le testameta vaovao, efa manampy an'le zavatra efa fantatrao ato. Ohatrany hoe
raha soatra hoe mijery film ianao a dia tsy mijery hatrany voalohany ianao fa eny ampovoany ianao vao mijery. Eritrereto anie izay ianao mety mora mahazo film a satria ianao zatra mijery film dia fantatrao hoe aish zao ny fandehan'io, ty zao mety manao zao dia ty manao zao dia ty manao zao. Hainao le izy fa ho an'le olona efa nijery hatrany voalohany mahafantatra hoe nahatonga an'ity olo ty ohatra an'izao a satria zao ny zavatra nitranga teo aloha. Fa ianao tsy mahafantatra an'izay. Fa raha ohatra imagine hoe lasa indray ianao miverina nijery an'le film hatrany voalohany dia eo ianao miteny hoe azoko amin'izay nahatonga an'le olona iny nanao an'izao. Moa zany tamin'ny voalohany le izy zao ny fandehany. Azonao ve le tiako tenenina? Tiako tenenina zany a sarotra aminao ny ahoana re zany ny anambatra an'le pièce rehetrarehetra hoe ay ve ty makaty dia ty makaty dia ay ve izay nahatonga an'ity dia ay ve izay nidika an'ity raha vao tsy hanananao daholo ny information rehetrarehetra. Izay no mahatonga miteny hoe zava-dehibe ny fahafantaranao an'le testameta taloha mba hahafahanao mahazo bebe kokoa zavatra voasoratra ao amin'ny testameta vaovao. Izay zany ny zavatra tiako tenenina. Ankoatran'izay ngamba misy zavatra tiako hamarana anazy. Trazo-kely a. Ataontsika hijery ao amin'ny testameta vaovao a. Hijery andinin-tsoratra masina tsika. Soratra masina ao amin'ny testameta vaovao a. Satria tsika izao efa amin'ny testameta vaovao dia efa izy rehetra amin'izay zany le antsoina hoe soratra masina. Jerentsika ho alefako eo amin'ny écran eo ihany le izy a. Ao amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Lettre de Paul à Timothée, le taratasy faharoa, le deuxième lettre de Paul zany à Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16 à 17. Taratasy nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty. Taratasy faharoa, zavat nosoratan'i Paoly ho an'i Timoty, toko fahatelo andininy enina ambin'ny folo hatramin'ny andininy fafito ambin'ny folo. Amin'ny teny frantsay ho le baiboliko dia mamaky amin'ny teny frantsay fa mijery eo amin'ny teny malagasy raha teny malagasy manavanana anao tsy maninona mihitsy. Hosoratako rehefa mipiblie an'ity vidéo ty dia hosoratako eo ihany le teny malagasy dia amin'izay mazava ho an'ny rehetra le izy. Zao le zavatra tenenin'i Paul zany io hoe toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. C'est les toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et équipé pour faire toute action bonne. Adikako tsotsotra le izy na dia ametraka an'le tena dika amin'ny teny malagasy azy rehefa biblian'le vidéo. Zao zavatra tenenina hoe ny soratra rehetra, ny soratra tiany tenenina eo soratra masina rehetra izay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia natao ampianarana fahamarinana anitsiana ny diso dia ahafahan'ny olon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra miomana zany mba hanao asa tsara. Le asa tsara tiany tenenina eto tsy voatery hoe œuvre de charité amin'le atsotsika hoe asa soa fa le tena asa tsara tiany tenenina eto le manaraka ny tenin'Andriamanitra, le manaraka ny didin'Andriamanitra, le manao fiainana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le action bonne tiany tenenina eto. Fa le zavatra tena tiako tsindrina eto tsy le resaka action bonne fa eo amin'le hoe toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité sy ny sisa sy ny sisa. Toute écriture eritrereto tsara soratra masina resahana eo hoe soratra masina rehetra zany hoe ity rehetra ho atsika zany le izy
tonga dia ao anatin'ny saintsika hoe baiboly rehetrarehetra zany soratra masina rehetra zany fa dinio tsara ny tamin'ny fotoana nandroa tamin'ny Paoly anio mbola tsy nisy ny testameta vaovao, mbola tsy nisy zany io zavatra atsotsika hoe testameta vaovao io, mazava be satria mbola ao anatin'ny manoratra azy ary zareo, mbola tsy raketina anaty boky le izy. Azonao ngamba le tiako lazay le zavatra teneneto hoe ny soratra masina rehetra izay nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra raha ny tena marina ty le trois quarts ty le atsotsika hoe testameta taloha ty le tanaka ty io le soratra masina resahan'ny Paoly hoe le soratra masina rehetra ato satria ty mbola tsy n'existe tamin'izany fotoana izany dia ity le tiany teneny io soratra masina rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra io, nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra zany soratra rehetra atao anatin'ity dia natao ampianarana fahamarinana, anitsiana ny diso sy ny sisa anomanana ny olon'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra, anao ny didin'Andriamanitra, anatanteraka hakatoa ny lalan'Andriamanitra sy ny lalànan'Andriamanitra. Zay le zavatra tena tiako tsindrina. Mahatonga te hanindry Elisa satria tiako ho fantatrao hoe hatraiza ny mahazava-dehibe an'ity trois quarts ny boky trois quarts ny baibolinao ty satria io proof io nomeny Paoly io proof fa natao ampianarana anao fahamarinana ity natao ampianarana anao fahamarinana io natao anitsiana ny diso ao amin'ny fiainanao io ao anatin'izany zany ny fahotanao, natao koa anomananao mba hanao ny asa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay le zavatra tiako profona. Averiko indray mandeha tsy hoe tsy ilaina ny testameta vaovao matoa navelan'Andriamanitra ohatran'izao le izy nandritra antsika taona 2 taona mahery lasa zay dia satria ilaina le izy fa tsy mety tena izany manko satria za nisan'le nanao an'izany taloha ka moamaky an'ity matevina be ty satria tsisy azoko dia aleoko ty satria mahafinaritra anaty fa ato misy tantaran'i Jesosy, ato misy an'le tantara ohatrany amin'ny Krismasy, ato misy tsaka mizatra mahafinaritra ato indray ary mijanona eo amin'le filazantsara dia aveo tsy tia hamaky an'le ambontsony. Teneniko anao tamin'ny herintaona anao zafady tamin'ny 2 taona zay vao navita namaky an'io asan'ny apôstôly io amin'ny voalohany hatramin'ny farany hatramin'izay na olona satria so tiako foana le izy satria kamo tsy ohatrany hoe tsy mahafinaritra le izy le olona ty amin'le petrako ty hoe c'est pas fun fa le filazantsara mahafinaritra fa misy tantaran'ny Krismasy indrindra le ao amin'ny filazantsara ny lioka dia mahafinaritra dia ao enao mamaky fa tsy mety le hoe iny ihany ny vakinao fa tsy ampy tena be dehibe zavatra tsy azonao, be dehibe zavatra tsy voarainao fa ity tena zava-dehibe dia zay zany tiako profona aminao hoe hitanao zany fa na i Paoly aza manazava amin'ny Timoty izy fa tsy ho an'ny Timoty ihany le izy fa ho antsika rehetra izay mamaky ny soratra masina dia fataro fa io soratra masina io ity zany io lazainy io toute écriture sainte est inspirée de Dieu sady utile pour enseigner la vérité, natao ampianarana anao fahamarinana verimberina amin'le zavatra amin'io andiny io zafady fa ny tena tiako atongavana zany dia zay ahoana hatraiza moa zany fa tsy hoe ahoana mahazava-dehibe amin'io baiboly io ary indrindrandrindra mahazava-dehibe an'io soratra masina atsotsika hoe testameta taloha io. Zay zany no momba ny endrikendriky ny baiboly. Ho faranako eto aloha le izy raha tena marina ny eritreritra hoe fizarana 2 ihany ny ataoko hoe ny inona momba ny baiboly dia inona momba ny testameta taloha dia hoe androany anao momba ny testameta vaovao sy ny pôzipôzin'ny endrikendriky ny baiboly arakaraky ny antoko-pivavahana misy fa ny fotoanako somary teritery androany dia amin'ny manaraka indraytsika zany manohy ataontsika fizarana farany zany manaraka indraytsika mijery an'le hoe manahoana ny endriky ny baiboly. Mety aminao le izy mety hoe tsy maninona fa efa fantatra hoe misy testameta taloha dia misy testameta vaovao dia efa ampy zay fa mahatonga te hampafantatra anao satria
misy dikany daholo reo boky. Misy zavatra tsy atao anatin'ny ty baibolitsika ty fa tsy midika zany hoe tsy izy hoe zavatra fosika. Misy boky azo tena hoe soratany tena zavatra authentique zany tena prouvé tsara le izy hoe authentique véridique, mialatsina am'le teny frantsay fa tsy hitako zay fomba hiteny anazy amin'ny teny malagasy, fa tsy nampidirina tato amin'ity baiboly ohatran'ity baiboly ananako ty zao tsy tafiditra ao le izy, tsy midika akory zany hoe fosika le izy. De zay zavatra zay no tiako tsindrina kely amin'io hoe inona mahasamihafa andreo ary fa maninona no nanesorana ty baiboly ty, ny sasany nampidiriny tao, ny sasany hitantsika eo zany le izy hoe ohatrany ahoana fa maninona misy an'izay de satria somary mety hampalavalava an'le vidéo atsika zay raha ataontsika androany de aloha ajanontsika eto indray aloha zany ny momba ny endriny baiboly de asiantsika fizarana farany amin'ny manaraka. Zay zany zavatra mba tiako zaraina aminao indray androany. Amin'ny manaraka indray antsika manao misimisy kokoa de mandrapatonga an'izay fotoana izay de mirary soanao ny tenako mba ho tahin'Andriamanitra ny anao sy ny ankohonanao. Bye bye.